Anatanteraka ny hetsika université sy toeram-pampianarana ambony ary fohy be mpikarohana nasionaly maty indray ny syndikan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra na CSS Sampanantananarivo manomboka ny alatsinainy 5 aprily izao araka ny nambaran'izy ireo taorian'ny fivoriam-bena tao teny Ankatso ny alarobia lasa teo. Itoy ny hetsika mandra-pisian'ny valiny mahafapo avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny mpikambana ao amin'ny sindika ho fanohizana ilay fanolorana tolo-dalàna mikasika ny fizakan-tenan'ireo université izany fitakiana izany. Tao amin'ny herinandro lasa teo dia efa nanao hetsika université maty ny CSS Sampanantananarivo sy ny mpikambana sasany tany amin'ny faritany. Nandritra izany dia niato nandritra ny 2 andro ny fampianarana sy ny asa fikarohana teny anivon'ny université. Vaksiny miaro amin'ny COVID-19 mahatratratra amin'ny 9 hetsy fatra no tsy maintsy narina araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra Omalela Arby. Anisan'ny antony izao fanapahan-kevitra izao ny tsy fahampiam-pitaovana satria ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana eto Madagasikara dia tsy manana vata enti-mitahiry ny vaksiny araka ny fenitra ilaina hoy ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Ambany ny tahan'ny fanaovana vaksiny eto amintsika nefa kosa anisany ambany indrindra teto Afrika sy maneran-tany ny tahany fiparihan'ny valanaretina sy ny tahany isan'ny maty. Azo heverina ho antony tsy mampirisika ny olona hanao vaksiny izany ho iatrany ny filan-kevitry ny minisitra. Na izany aza no resaina ary nankatoavina omaly ny anaovana adsisika na plaidoyer eny anivon'ny andrim-panjakana ny repoblika ny amin'ny fametrahana fomba fiasa samihafa mba hanafainganana ny fanaovam-vaksiny miaro amin'ny COVID-19. Anisan'ny fitakiana nataon'ny banky iraisam-pirenena nandritra ny ny filohan'ny David Malpass tamin'ny filoha Rajoelina ny tokony anaovana ny Madagasikara ezaka hanafainganana ny fanaovana vaksiny. Ahatra 3 volana ny famerana ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena mampitohy Anambilobe sy Vohemara noho ny asa fametrahana tara sy fanamboarana ny tetezana any an-toerana araka ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny asa vaventy. Hanomboka amin'ny sabotsy ho avy izao hatramin'ny alahady 17 jolay izany famerenana ny fivezivezena isan'andro manomboka amin'ny 5 ora sasany maraina ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva izany ary mahakasika indrindra ny fiarakodia kely sy lehibe ny filazana. Ny kodiaran-droa sy ny mpandeha an-tongotra kosa dia afaka mampiasa ny sisin-dalana mandritra ny fe-potoan'ny fanamboarana. Izao no atao dia mba ahafahana mahazo ny kalitao sy ambizotra ny asa araka ny tokony ho izy ho iatrany ny ministeran'ny asa vaventy.